na ara-bola, na ara-pitiavana, na ara-tokantrano, na ara-pahasalamana. Tsisy miafina aminao ny adi-tsainy tsirairay avy. Amin'ity an'io ty amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tenao hitaraina amin'Andriamanitra dia amin'i Jehovah izay mahatanteraka ny amiko. Androany miantso restauration totale ho an'ny mpinondraitra. Androany miantso restauration amin'ny fahasalamana, amin'ny ara-bola, amin'ny fiainam-pitiavana, amin'ny fifandraisana, amin'ny asa. Ninina mety zavatra very, podiky, ravo, nongotana. Aoka ho averiny eo amin'izany. Ara tsisy nininana very efa hatramin'izay mitsy izy ny tsisy nininana teo aminy. Mangataka ianao amaty sy rehetra ilainy. Fa mahay manao mihoatra noho izay verinay sy angatahana ianao. Aoka ianao aniraka anjely. Aoka ianao andefa olona. Amaty ny zavatra ilainy. Aoka ianao ampitombo. Ary atonga izay ao an-trano tsoritra sady tsy olany. Amin'ity androany ty. Na volo zany, na valy zany, na inona mety ilainy. Aoka tsoritra zany. Aoka nomboka azo toerana ny mirakla amin'izao fotoana izao. Aoka hietsika ny herinao. Atonga ny zavatra rehetra tsoritra ary tsy olany. Aoka ianao andefa olona ny soa azy ihany koa. Aninina aretany. Aoka amin'izao minitra ao hitsahatra zany. Saola Jesosy fenao ny fantonana aretinay. Ary amin'izao minitra ao ny fanamasinao manakorina fanatsitranana. Fatanjahana. Hery vaovao sy aina vaovao amin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sotraniana satria ianao izay mieritreritra ny momba ny tsirairay avy. Miditra atsehatra kehitriny. Amin'ny fiainany rehetra. Zay zavatra rehetra manakorotana azy sy mampijaly azy. Na ara-pahasalamana, na mikasika ny vady, na mikasika ny zanana, na ara-bola, na inona mety sehatra. Midera atsehatra amin'izao fotoana izao. Tompo hainjiro ny tananao. Hainjiro amin'ny rehetra. Mandidy amin'izao fotoana izao hitsahatra ny aretina. Anjavona ny aretina. Ny fivitosana rehetra. Nina endry, nina narinaiza misy azy amin'ny vatanao. Didiko zany anjavona. Didiko hitsahatra ny fanaintainana. Didiko iongotra ny aretina rehetra. Zay alefa ny fahavalo amin'ny vatanao, na amin'ny sainanao, na amin'ny fihetseponao. Didiko za mitsahatra zao. Manona fanasitrana, manona fiadana, manona fahasalamana ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko iverinao aminao fiadanana. Didiko iverinao tokatranao restauration. Fifankatiavana, firaisan-tsaina, fanambinana, fifoazam-panahy. Aoka hitsoka ao an-tranonao ny rivotry ny fifoazam-panahy. Aninina mety zavatra tady hitranga hafahafa any amin'ny ankonanao, na ny ambanivohitra, na ny faritany, na ny ampitan-dranomasina. Amin'izao minitra izao, blokeko ny ratsy tsy azo azy. Mandidy any anjely hietsika mba ho azy. Tsisy lozana fahafatesina mahazo azy tampoka. Famonona fanasitrana sy fiainana ary fanambinana, famatsiana, fiarovana ho aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fidirinao atsehatra amin'ny lafiny rehetra ho an'ny vahoakanao. Misaotra ny amin'ny fahagagana zay manomboka mietsika, ny amin'ny fanahy fahagagana, ny amin'ny fanahy fanasitrana, ny amin'ny fanahy famatsiana, ny amin'ny fanahy fahasoavana, ny amin'ny fanahy famindram-po zay mietsika amin'ny rehetra. Ny amin'ny tolotsaina, ny amin'ny fahazavana, ny amin'ny hevitra, omenao ny tsirairay avy. Misaotra fa efa mietsika amin'ny fiainana rehetra an'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra ho anao. Raisina ny fanasitranana, raisina ny famatsiana, raisina ny fitombona. Ambarana efa tsy ritrany eo aminay. Raisina ny fankatiavana, raisina ny fandeferana, raisina ny fifoazam-panahy firehetana. Ambiny izay ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ara-bola, amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra andriana fanamasina. Saotra ny amin'ny asanao amin'ny fiainan'ny vahoakanao rehetra. Voninahitra terina ho anao rery any. Amen. Matoky avy fa nikasikanao Andriamanitra tamin'ity maraina ity. Nampahery anao manokana ary
namangy anao manokana ihany koa. Matoky ny tompo fo anatin'ny herinandro ity ahitana Andriamanitra asy ianao. Hietsika manokana mba ho anao. Manana fahagagana isan'andro. Zavatra anankiray ho antsika rehetrarehetra, na pino saina ianao na tsy pino saina, dia manomboka amin'ny heriny anio zafady dia hivoaka ny isan'andro mahafinaritra. Zany hoe isan'andro mahafinaritra volana May zany. Dia amin'ity indray mandeha ity ny isan'andro mahafinaritra dia somary tematika kely, zany hoe misy thème mazava amin'izay amin'ity indray mandeha ity. Inona le loha hevitra ho resahany? Iresaka ny isan'andro mahafinaritra dia zavatra roa ihany no resahanao anatiny amin'ity volana May ity. Dia mikasika ny andro farany fiavian'i Jesosy. Zay zay zavatra maro tsy voatery vitantsika izy ray manontolo fa miresaka ohatra hoe inona marina atao hoe andro farany sy ny faraandro. Faharoa hoe inona no mitranga amin'ny andro fahorimbe. Fahatelo anatin'izany dia hoe anahoana ny ankizy sy rehefa tonga ny fampiakarany an-danitra. Fahaefatra anatin'izany ohatra fotsiny hoe firotaona marina ankizy no azo isaina ho isan'ny tompony andraikitra ny amin'ny fiainany manokana amin'izay. Ka raha ho avy ny tompo vovonjy satsy. Isan'izany resahanao mikasika an'ilay ady hevitra be ny hoe Virginie adala sy Virginie endry. Hoe hatramin'izay mantsy ny fandraisan'ny olona an'io dia hoe pino ireo samy Virginie samy madio dia iry zany le tsy niomana dia ry ty niomana, ty tafiditra ty tsy tafiditra. Inona marina ny tena hevitra izy zany zavatra no resahantsika ao anaty isan'andro mahafinaritra. Be da be ny zavatra resahantsika ao hoe tahaka ny ahoana ny filahatry ny andro farany. Hoe manomboka ohatriny ahoana dia hatramin'ny ahoana dia inona daholo ny tranga ao anatin'izany. Be da be zany zavatra resahantsika ao anaty isan'andro mahafinaritra mikasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ireo fanontaniana maro mikasika an'izany. Dia resaka koa tsika nefa misy fampahirezana koa nefa ao anatin'izay fa tsy hoe mampatahotra be foana anao hoe zao. Satria zao mantsy nge ny fanontanian'ny olona miomana. Dozony sasaka inona le iomanany. Be da be ny pastera miteny hoe be da be ny mpino ho adino eto. Misy mihitsy aza moa mitoro manao hoe be da be ny mpanompon'Andriamanitra ho adino, ny kristianina ho adino. Angamba ozy izy le olona anankiray zay hoe angamba ny 80% ny pastera sy ny olona miasa ny tompo ho adino eto daholo fa 20% sy samy miakatra. Raha izany no izy. Dia inona ny antotoriana filazantsara itsony raha izany. Misy miteny presque zara misy tafakatra, misy ny amin'ny teny 144,000 ihany no miakatra. Inona ny tena marina? Satria maro no mitora le Matthieu 7 iny. Hoe be da be ny ilaza amiko hoe tomboko. Nefa tsy fantatra akory ianareo. Efa naminany taminaranao zay, efa nitory taminaranao zay, efa namoaka demoni taminaranao zay. Dia nefa ray zany tsy tafiditra, tsy tafakatra. Rehefa ho avy Jesosy dia samy manontany tena daholo hoe zavy zany so tsy tafakatra. Mamelaha nefa hiteny anao na dia amin'ny andro fiain'i Jesosy azy tsy hitovy ny niveau ara-panahin'ny olona rehetra. Ny fahamatorana ara-panahy tsy azo ray andro. So satria mitory fiavian'i Jesosy tsika dia afaka ray volana dia matotra ara-panahy daholo ny olona. Mandainga zay samy lazany zany. Na izazy miaraka mitory teny aminao azy efa taona maro be na ny bokin'ny tompo. Taona maro. Efa 30 taona mahery kely ny rahako tamin'ny tompo. Tsy tamin'iza 10 taona no tompo dia matotra. Mety misy angamba 10 taona dia matotra, za aloha tsy ohatran'izany. Ka ahoana ny eritreretantsika fa amin'izao vaninandro mahoro zao, ao anaty ray volana mpino zay nitorianao teny tamin'ny fakomaly ka nolo tena fakomaly dia ho matotra afaka ray volana. Ka satria izy tsy matotra dia tsy akatra, tsy hiditra lanitra ve aiza mariny ty condition ty no mipetraka. Misy taona amin'ity herinandro ity rehefa amin'ny hariva talata sy larobia zay raha tsy diso dia ampianatra ny amin'ny fiomanany amin'ny fiavian'ny tompo. Satria indraindray tedavitsika ampitoviana ny exigence amin'ny olona matotra ara-panahy sy ny olona mbola voaingana ny vavaka. Ho adiny daholo zany reo olona hitoritsika filazany tsara raha izany. Fa inona marina ny tena fepetra. Raha ho avy ny tompo dia iza niakatra ilay iza ny adino. Isan'ny zavatra ho hitanao anaty isan'andro mahafinaritra zany. Renao anatin'ny fampianarana ihany koa. Mba tsy tonga antsika hikorotana amin'izao vaninandro zao. Fa lala fotsiny zao ny tokony ataoko zany, zao ny hitondrako tena, dia fantatro fa raha ho avy ny tompo
de lazako ka tsarotsika omany hoantsika zay tia azo alisana no mahafinaritra dia ho alefa ny faritany rehetrarehetra any le izy era Madagasikara dia any amin'ny bronze fiangonana sainy era Madagasikara ianao no mividy ale izy dia manantona kely any rehefa le metsena iny ianao de afaka mandeha mividy manaroatra mividy 4,000 ariary ny vidiny de mety itenareo any ampitan-dranomasina izy de zay aty zay zao tia azo be aza mihitsy fa ahoana afaka manoratra nareo am'le adresse Facebook le di Patrick Andrianarivo io na am'le pejiny fiangonana saina mandefa MP dia mamaly anareo zay hoe tahaka zao no fomba azahoanareo an'le boky zay angamba no filazana kely tiako amafisina satria tiako ny rehetra azo an'izay boky zay satria mamela teny tsy ny olona rehetra no manaraka ny amin'ny Facebook voagnana zao resaka olo sisy zaho izy tsy manao Facebook zany sady tsy manao an'izany fotsiny aho izy be da be ny olona tsy manao Facebook misy olona koa aza miteny hoe zay koa nge pasteur tsy manana radio sendra no tena alakely zay ahoana ma toboa fa soavana bishop rovinantsika verina vavaka nga ianao tsy mino radio se bishop tsy manana radio sarotra be ndeha antany eky ianao tsy manaraka Facebook tonga de mazava be zany tsy manana telefona na manana izy tsy mety le telefona iatsona kely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 reny fa tsy afaka misy Facebook mijery vidéo tsy possible no zany zany aokatsika tsy alam-panahy eritreritra fa ny olona rehetra de manao Facebook fa nefa kosa afaka mahazo an'le boky de iny boky iny mba hanampy ny rehetrarehetra ny tokantrano ka tsara mifampilatsika rehetra fa anatin'le boky koa misy fampaherezana tahaka ny hoe aza matahotra misy zavatra be da be ao zany fivelomana amin'ny finoana amin'izao andro zao zany hoe équilibré ny zavatra ao anatiny mba tonga atsika rehetra tena ahery tsara tsy anaka atahotra sy orooro ohatry ny hafa fa mba samy aherintsika rehetra zay ny fotoana antsika androany fa hivavakatsika marana ny fotoana tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny menao anay sy ny fampaherezanao tamin'ity androany ity saotranao zay fa manomboka androany sy ao anatin'ny tierinandro ity dia amatsy ny rehetra ianao iseho amin'ny rehetra ianao fa mahalinanao tokoa ny fiainany tsirairay avy ary ho perfectionnenao ny fiainany ho atsarainao ny fiainany makasitraka indrin'Andriamanitra tsofoko rano ianao Andriamanitra hatanteraka zay rehetra tokony anao aninina mety nitomaninao sy nangatanao tamin'ny tompo nitaranao taminy Andriamanitra hatanteraka zay tokony anao so avelon'Andriamanitra hoe ny tanany ratsy fanahinao na ho viraviray ny aretina na ny fijaliana aoka ny anjelin'Andriamanitra hietsika ao anao ny tompo ampamirapiratra ny tavany aminao ka amenao fiadanana isanao n'Andriamanitra anao zava-baovao anao ary ampifaly anao amin'izay zavatra ataony ny fiarovan'Andriamanitra tsy mba hiala aminao sy ny ankonanao ny famatsiana mahagaga ho hitanao amin'ny fiainanao ny fampatanjahana avy amin'ny fanamasina amin'ny fanahinao ny fonao sy ny hevitrao ho aminao mandrakarivo ny fahasoavana sy ny famindram-po tsy hiala aminao ary ny fiadana ny perfectionneanao tsy anatsiny mandra-piavon' Jesosy ny amin'ny raha ho alanitra amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra anao hoe amen zay ny fotoanantsika afaka 10 minitra dia hiditra amin'ny fotoana manaraka indray isika